Sara, 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 tenha Sara. Você não se vê. Never, 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 tenha never. Você não se vê. Tiago, tenha Tiago, tenha Tiago. O dia lança se já não é. Você não se vê. Você não se vê. Never, 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 never. Você não se vê. Tiago, Tiago, tenha Tiago. Com dias a não é. Você não se vê. Sara, tenha Sara. Você não se vê. Never, 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 never. Você não se vê. Tiago, Tiago, tenha Tiago. Com dias a não é. Você não se vê. Anomalia, anopatia, amitidia, dos pela praia. Anomalia, anopatia, amitidia, dos pela praia. Anopatia de vacances, anosi bem, chefe n'ambiance. Anopatia de vacances, anosi bem, chefe n'ambiance. Quem babia não usa. Não se veio foi na ambiance. Oh no, quem havia não usar. Não se veio te cirarate. Oh no. Discotequita ao, paradapita ao, ambiancita ao, contabita ao, radapita ao, cirarate ao. Com feeling, chuchu tá fina, música fina. Cara sem audiência não se vê. Da visite. Anopatia de vacances, anosi bem, chefe n'ambiance. Anopatia de vacances, anosi bem, chefe n'ambiance. Anosi bem, ambiance lycéenne. Anosi bem, ambiance tilane. Anopatia tanya no ba mafia, no ba milagasa no ba mafia. Ambiance no se bem, sem manapos, sem ambiance ticity aka number one. Pucha bien, la sirène, canetimène, amchembe, si ok. Taxi bé, bougez, bougez, baracas, magnifique, baranquay, mon tic-tic, tati Chris, aujourd'hui, la banane, after DJ. Anopatia de vacances, anosi bem, chefe n'ambiance. Anopatia de vacances, anosi bem, chefe n'ambiance. Anosi bem, chefe n'ambiance. Anopatia de vacances, anosi bem, chefe n'ambiance. Adunkeli ma palaza anosi bem. Iskati mashuja dom s'amuser. Amatulaka no mi boîte s'arriva. Chou matada fati beliva. Anosi bem, anosi bem, anosi bem.
Non si peut venir visiter, non si peut venir visiter, non si peut venir visiter, non si peut venir visiter. Hanno guardiato le vacanze, hanno si vede, c'è un'ambiance. Hanno guardiato le vacanze, hanno si vede, c'è un'ambiance. Hanno guardiato le vacanze, hanno si vede, c'è un'ambiance. Hanno guardiato le vacanze, hanno si vede, c'è un'ambiance. Fameravantsikka rehetra amin'izao alahady amin'ny 12 sasany eto Frantsa izao, ary mametraka ny arahaba finaritra, arahaba soasoa antsika rehetra, ary faly ary tena faly tokoa mandray anareo amin'ny alalan'ity roy ity fifandraisana ity, satria eto no ifandraisantsika ary mpimasa edy ozy azovy izy ity Bema Nomezantsoa RSI. Ka arahaba finaritra ho no atolotra antsika menakavy, ary tsy afenina fa faly lalandava rehefa hoe ho avy ary anao fandaharana hiaraka amintsika, fa saingy noho ny fanomanana maro samihafa dia matetika tara ny havanareo, ary ialako tsiny mavitribitriky, ary ialako tsiny amin'ny andrasa aloha findrako kely fotsiny ity fa maizimaizina le izy dia manjary sahirantsika menakavy amin'ny hazavana. Tsy mety mazava mihitsy le izy ngambany misy réglena kely dia mazava fa maizimaizina be le fandehan'le zavatra. Aza miala vetivety andefa hira kely fotsiny ireglen'le hazavana dia miverina aminareo. Aza miala tokoka. Davatra.
Sotrany Blacknadia amin'ny resaka hira hoe mihinam-bola izay. Maro nareo no manontany fa ny hira rehefa ny fleurir Kotomalala dia matetika hira avy any avaratra ary matetika dia hira avy any amin'ny faritra. Marina izany fa tena marina tokoa satria ny tenako dia tia ambiance. Ny tenako dia tiako ihany koa no mijery olona mandihy ary indraindray aho tena mandihy koa. Nataoko lohatenin'ny Tatasika moa androany dia Nosy be sy ny ambiance, na hoe ny faritra avaratra sy ny ambiance. Ny tiako hatongavana amin'ny tanjona voalohany ny antony iresahako an'izany atao hoe Nosy be sy ny faritra avaratra izany dia zavatra anankiray tena ngeda be ary tena atao hoe ao anatin'ny tena hoe alaheloko na hoe mampalahelo ahy no mijery an'le zavatra mitranga satria misy zavatra tokony ary tsy maintsy resahana. Na dia atao aza hoe tsy zakan'ny sasany, tsy zakan'ny olona hafa, azafady zay angambany mety le hazavana. Tsy zakan'ny olona hafa ny resahana an'io resaka régionalisation io na hoe resaka tribalisation na hoe resaka fanavakavahana fotsiny izao. Zay nitondrako an'ity resaka hoe eny mifandray amin'ny resaka fizahan-tany ihany le izy satria sahako ny milaza antsika malagasy fa maro amintsika malagasy ary tena maro dia maro ny tsy mahalala akory
ny fireneny averiko. Maro kory ny fireneny sy ny mpiray-tanindrazana. Kanika miaingy amin'ny ilay fitenenana foana hoe saode. Ho an'ny Dego anao, saode manahira an'izany. Ny tsao ho an'ny Tiliary ianao, ho an'ny Morondava ianao, indrindra raha vao Antananarivo ny fiaviana. Tandremo tsara ny zavatra hoanina fa manao fanafody ane ny olona any. Raha avy any avaratra indray ianao, avy any atsimo, baka Morondava iny, boaka Dego, baka Tiliary. Tandremo tsara bory zany ndreo fa andreo ndreka fetsifetsy. Tandremo mifandraindray amin'ny bory zany, fetsifetsy ireo e. Tandremo tsara ny sakafo hoanina, fidividio ny ifandraisana. Raha tonga any amin'ny faritany fa manao fanafody ane ireo. Asa iza loatra ny olona tsy vanina nametraka amin'izany tao anatin'ny sain'ny malagasy. Tany ampendohana fa tena makarary fo raha tena hoe atao hoe makarary fo tokoa ny fanasaram-bazana ny malagasy. Mamela hitantara kely zavatra aminareo aho. Ny tenako zao dia anisan'ny tezaina tamin'izany. Anisan'ny ray amin'ny malagasy ny tezaina tamin'izany hoe ho an'ny Dego ianao, tandremo fa itoniny e, tsy tamaty, tsy tavela, tavela ny Dego any. Kozan Germainay zany io. Asa nga zanaky mamazanona nga izany sa zanakiza, efa maty moa tompoko vavy mamazanona. Fa itony zany efa tany amin'ny taona 70 tany no tany Dego, ary tsy naniry mihitsy hiverina any Antananarivo. Ary il a coupé vraiment le pont par rapport à sa famille d'Antananarivo. Teo zany no mipetraka izy hoe tratra ny fanafody any izany taona izany. Fahadiana tahaky ny fahady sakay masika amin'ny maso, zany hoe anambady na hoe ifandraindray amin'ny zazavavy Ambatondrazaka izany, nalaza ratsy tamin'ny fanaovana fanafody gasy izany Ambatondrazaka izany. Misy faritra dia lotoina omena laza ratsy tahaka izany. Eto no manomboka ny tantara. Tenako moa dia lehibe tany La Réunion, tany amin'ny nosy La Réunion. Tanànan'ny Sokisoky, tanànan'ny Sega, tanànan'ny Maillot de Bain, tanànan'ny vehivavy tsara rafitra amin'ny arabika. J'ai toujours dit, là il y a des belles filles, il y a de l'argent. Feno zazavavy tsara tare ary metitsy izany La Réunion zany. Tany amin'ny taona 70 zany. Ary tamin'izany andro rany ny malagasy nipetraka tany La Réunion, Saint-Denis, Sainte-Clotilde zay nisy anay tamin'izany, dia considéré comme des rois. Satria nisy an'izany atao hoe mpanao baolina kitra malaza
Ary faran'izay mahay baolina, lava volo kely zay izy. Zany angamba ny azo considérena hoe premier Maradona voalohany amin'izany atao hoe lava volo izy, baovola raha teo no netsoina azy tamin'izany andro zany. Ilay natsoina hoe Augustin. Augustin, c'était le chouchou, le roi des Réunionnais à l'époque. Ka raha vao malagasy ianao ka manao baolina anao, et vous étiez considérés comme des rois. Plus tard, après l'arrivée de Ratsiraka, avec le socialisme, on était moins considérés que les Comoriens. Tsy hoe manana ny rahalahy comoriana akory a, fa izay ny considération amin'ny créole nazo ny malagasy vao taty amin'ny taona 7 sivinjato sy arivo, satria nanahirana ny créole mihitsy nahita an'ireto ilay malagasy manao aferafera, métier na mividy importation, de lasa ferafera ary afa-baraka ianao tamin'izany. C'était lors de l'arrivée du socialisme, c'était à partir de là le déclin de Madagascar. Quoi qu'on dise, même j'ai autant d'appréciation par rapport à son Excellence, Monsieur le Président Didier Ratsiraka, le déclin de Madagascar a commencé en 72. Force est de le reconnaître. Ne pas le reconnaître, c'est vraiment, c'est un manque d'honnêteté intellectuelle. Le déclin de Madagascar a commencé en 72. Le 13 mai 72, a été travesti. Les tolona tena tsara be nentin'ireo mpianatra a été travesti, usurpé par des politiciens sans vergogne. Ary potiky Madagasikara nanomboka teo. Nizaniza nitondra après, potiky Madagasikara après. Ka raha ohatra ny tena zany lehibe tamin'izany toerana izany, ka rehefa nody taty aoriana tany Madagasikara, ary rehefa kavikelyko naka vacances tany Digo. Chose que jamais vous n'imaginerez jamais. Rehefa tonga tany Digo ny vady aman-janako, tsy hitany hoe aiza ny andeha hipetraka izy, na hoe hôtel inona, mbola tsy nisy an'izany grand hôtel zany tamin'izany, na le hôtel ery ambany akaikin'ny any io, fa de ny fianakaviana. Comme par hasard, tsy mifankalaly reo, tsy mifandray akory zahay tamin'izany. Fa rehefa nahita an'ireto fianakaviana ory zany, ity metisy antakarana anankiray, ny ray aman-dreny toto be sola, de nandray ny vady aman-janako izy, ary tsy nanaiky izy raha tsy mipetraka tao aminy, tsy nandona ny ariary ary. Averiko ihany, tsy nandona ny ariary ary. Ny antso ny fianakavia keliko tamin'izany andro zany, latra dranomaso hoe diso ny fitaizanantsika. Oh, combien tsara fanahy le olona mandray anay ato. Vity. Tamin'izany ny tena nanana société taty an-dabo taty. Efa lasan'olona moa le anaran'le société zao no ny antony maro samihafa. Eurotech, SB, Standard Business. Ianao moa que rehefa tsy mifonctionne io pendant 1 an na 2 ans, fa zany ny fondateur ny Eurotech Standard Business. Référencier zany aty amin'izao fotoana zao. Dia ny andraikitra momba ny dossier secret-nako
Ary ny raisiko manokana izany atao hoe dossier Madagasikara, izaho raha teo no fondateur sy tompon'andraikitra voalohany tao amin'ilay orinasa, dia nandeha nanao visite de courtoisie sy prospection tany Dego. Fa naniko mihitsy no naka hoe tonga maraina de vitainaingana ny asa de modiny après-midi amin'le volona amin'ny 4 iny. Tonga maraina amin'ny 7 zany, nisy volona amin'ny 7 maraina zay. Vao tonga aloha ny tenako, première prospection, tsy mbola hitako teto ambonin'ny tany. Vao tonga teo Dego, vao henoko fotsiny teo Arasara, le fofon'le rivotra, le fofon'ny tany. Mijery reto vahoaka velotsikitsiky, mandray anao, mirabanao tsara, olona tsy fantatrao akory, tonga de tonga manorika anao, arahaba tonga soa. Tamin'ny taona 20 zany tompoko. Amin'izao fotoana izao tsisy an'izany intsony any Dego, satria nisombany politika tanteraka lay malagasy koa. Tonga ty zazavavy ty, io tsisy amikoto, tsisy hoe inona, fa tonga de ambiafitra. Tsy napoziko, efa iny koa ny pancarte mitady hoe Fleury Rakotomalala, mpamily mpitsena vahiny avy amin'ny Sekrena. Naka sisiny kely aho teny vavaka ary nilatsaka ny ranomasoko. Satria teo no nafantarako fa diso ny fomba nitaizana. Ary teo koa no nafantarako fa tsy izaho rery no nodosina tamin'ny fitaizana. Satria rehefa nitsena ity chauffeur, ty mpamily mpitsena vahiny, de rehefa tonga tao amin'ny Sekrena dia nandray aho taky ny nandray mpanjaka ilay directeur général, ary teo ho an'ny fanina tanteraka. Tonga saina hoe fa ahoana, raha tsy diso aho, mety ho diso aho. Ny DG tao tamin'izay dia Inosy Itopokolahy. Rehefa akaiky moa de tsy atao hoe Topokolahy satria lasa tena hoe mpiakama be zay taty aoriana, satria anisany tena nahafinaritra azy DG zay, par sa technicité, par sa ino izy teo, méticulosité, son organisation. Vao miditra alohanao amin'ny biraonao tonga de birao madio be, ary tena hoe inona plus madio de aussi madio. Miditra amin'ny Sekrena ianao, madio be le Sekrena. Ohatrany any an-dafy zany ianao, ohatrany hoe miverina tany La Réunion indray ianao, satria La Réunion koa tsy afenona fa madio tamin'izany. Hoy ny atale général tamin'izay, mahafinaritra ahy ny mandray anao eto, ary tena tiako ny offre anareo, ary tsy maintsy anao appel d'offre officiel tsika, officiel zahay am'le izy, ka tsy maintsy arahana méticuleusement ny procédure. Professeur Albert Zafy ny filoham-pirenena tamin'io, raha tsy diso aho. Nosy Christophe ny anaran'le olona. Rara matadidy anaran'olona zany a, tena lazaiko anareo zany, tena rara, fa matetika io adiniko. C'est quelqu'un qui, il est très classe. Le jeune homme, c'était un monsieur. Nosy Christophe, paix à son âme. Nataony procédure, nataony appel d'offre, azony Eurotech SP, ny marché,
pour à peu près 2 millions d'euros tamin'izany mifournir groupe électrogène anankiroa matanjaka be ary nanome bonus mihitsy zay tamin'izany nandefa mpiasan'ny sekrenina miformena tamin'ny Lille alohany natongavan'ireo groupe reo pendant 2 semaines. Nanao an'izany ny tenako to. Tamin'io andro io rehefa hoe vaovao ratsy ho an'ny prestataire manko zany hoe atao appel d'offre le zavatra. Fa ny tenako dia tsy nanaiky ihany koa raha tsy mandeha procédure satria tsy teo voasambotra bonheur. Vita ny fivoriana, vita ny resaka dia ny présentena tamin'ny personnel nanao visite GADG mihitsy no nitondra niaraka tamin'ny directeur technique Jean-Luc Vial raha tsy diso tamin'izay andro izay no nitondra anay. Fantatra zany ny momba ny sekrenina raha zany no tanina. Fa rehefa vita le asa tao dia lasa amin'izay ako naka toerana tamina restaurant nanomboka teo. Raha mipetraka rery teo ianao zany no ny hafanana loatra zany dia sotro labera tonga avany misy olona nanatona tonga dia niteny hoe vahiny ianao fa fantatro izy zaho ozy izy faly mahalala anao fa ny tenako Abdou no anarako. Izy no atao hoe Abdou Beginy. Andao anao ozy etiko mitety any Dego fa ho hitanao fa tsary Dego ozy izy. Fa zao fotsiny ozy za tsy haka vola aminao na ny ariary azy fa za ozy tiako ampisehoana amin'ny malagasy rehetrarehetra fa tsara ny firenentsika ary za ozy tsy karazany le manavakavaka hoe raha bory zany dia tsy tiako. Teo zany mifanena ny resaka sy mifanena ny longueur d'onde ary nitenenan'ny Abdou Beginy mpanao politika amin'ny professeur Albert Zafy izy tamin'izany. Za ozy akaiky ny Bettina Bruno sy Abdila. Za ozy anisan'ny tolona mavaika ary mahery vaika taty Dego fa za ozy tsy mbo karazany reto le manavaka. La preuve mipetraka ao Manjakara eo Abdou Beginy amin'izao fotoan'izao. Nety nitety any Dego tonga tany Ramena sy ny karazany dia io andro io nanapa-kevitra hoe jereo vôtely za Abdou fa hijanona mbola tsody. Nanomboka teo io andro andro alarobia. Izy koa karaha zeny ozy izy niezaka mafy hiteny an-takarana zany ary nianatra tamin'izany nianarako tamin'olona dia milana ozy tedavako hotely tsotsotra ozy izy fa vous serez en sécurité dia amin'le rue Colberiny hôtelina karana zany teo tamin'izany tsy nisy grand hôtel dia nijanona tao. Fa tsy navelany Abdou natory fa andao tsika ozy anofa 4 dia anao ozy izy etiko anao pour découvrir notre île. Andao Zapare. Andao fanka ozy izy antsika tsy aka chambre ndraiky fa andao annulena fa là on part pour Nosy-Be. Raha olo hafa il va se dire oui, qu'est-ce qu'il veut ce jeune homme? Il veut m'enlever ou il veut me kidnapper ou il veut me dépouiller? Ny tena moa zany mba misy avantage mba manalize olona hoe olo franc olo amin'ny fasinao na hoe olo ty mety joula. Moi je lui ai donné confiance
Je l'avais confiance en lui. Et on était parti sur Nosy Be, niaraka tamin'ny Tida, alaka mission. Pourquoi? Ny zoma marainy zay miampita amin'ny Nosy Be mandeha Antsapana, mandeha Nosy Be iny. Ah, j'avais peur, hein. J'étais comme ça, je vous dis. Io zany vao mahita amin'ny Nosy Be dia naka hôtel zay. Tao amin'ny Bobolina moa sa Babo sa tsy tadidiko ny anaran'izy iny. Tonga dia misy fiko amin'ny rivo-dranomasina iny. L'hôtel n'était pas si bien et si joli que ça. Taty aoriana daholo manko ireo hôtel tsara be ireo, fa tamin'izany noho tsy fahaizana politika ny sosialisma dia anidy le hôtel tsara be indrindra fleurant ny Océan Indien tamin'izany. Nanaovany dala aferafera maloto tao samy mihinana tao daholo ny rehetrarehetra. Hôtel tena tsara be, io lasan'ny italiana amin'izao fotoana izao io. Fahity tamin'izany. Dia tao amin'ny hôtel io zay no mipetraka, tao amin'ilay mafiady io, Bobolina moa zany fa efa nivoatra izy izao koa. Dia izy ity isaky ny zoma dia efa tena tradition mihitsy hoe le vahoaka manodidina ny Nosy Be manenjika andeha hitsinjaka, andeha hikoasa kawitry, andeha hidansa amin'ity le boîte de nuit adisco moa le izy zay raha tsy diso atao orchestre nampandihy tao le Tigre tamin'izany isaky ny zoma. Ary tena ambiance de fou et de folie. Plastika ny verany sotroina tamin'izany. Ary tena lazaiko anareo fa noho ny ambiance ao dia fiazana io lobaka io. Nampalaza ny Portos paix à son âme zany night club zany. Io tena hoe andihy fotsiny. Ankoatran'izay manana tanjona hafa tsy rarahan'ny olo zany fa mandihy. Ary tena mitsinjaka be vata. Tsy mbola nandihy ohatran'izany ny tenako hatramin'izay ny henako. Ary tao anatin'io fandihizana io no nahafantarana olona maromaro. Tao zany Docteur Paul, tao zany maromaro hoe tompony Nosy Be, ary tena hoe akama tao Nosy Be. Tia ho ianao zany matsapa hoe fa inona ny atao amin'ity borizany kely ity eto anoloan'ny reto malagasy mitovy aminy reto. Et qu'il avait considéré déjà dès la première rencontre comme étant leur frère, leur famille, leur ami. Tsy nanaiky Abdou-Begin hoe izaho no iantoka ny whisky tamin'io aloha, fa tsy nanaiky izy raha tsy izy. Fiera zaho izy zay un ami Borzany. Et je montre à tout le monde que vous êtes mon ami. Zany hoe avy any amin'ny Toto-be sola ray aman-dreny mandalo amin'ny Abdou-Begin, silamo io. Zay koa manko misy zavatra anankiray koa ao Madagasikara ao rehefa silamo dia eritreretina hoe misy réticence sy ny karazany. Marary ny société malagasy, marary ny fiarahamonina malagasy. Nody ianao amin'ny 4 maraina niala tamin'ny toerana io dia mbola tsy navelany Abdou-Begin fa tonga atsika dia miampita amin'ny makany Antsapana ozy mody any Dego. Mbola tsara ny lalana tamin'izany. Anao zany tonga mbola tsy natory, tsy nandriandro, tsy nandraly any anatin'le 4 lany ity da ny matory ity da amin'io mandeha ohatry ny Ferrari. Ty 4 kay efa moterana R5 ny ao anatiny ary mandeha tena entana zany fandehany ity zany. Tena fa matady tomobile ohatra ny tsofin'ny rivotra dia efa tonga teo a Bazary be dia andao indray andeha vinty à peu près eo amin'ny 300-400 mètres eo dia niditra tao anatin'ity gargote.
raha ho anabory zany be zefika sy be snobisme mal placé mpanavakavaka dia tsy niditra tao anatin'izany gargote zany ka nifandray mifanetety tamin'ny olona teo nalefa antena zany tsy malala tsisy ainao raha jiaby zany amin'ny raha io fa eo misy raha matory zay mitono mosakiky ary maro olo ao antena zany tokony nilahatra mahita le malagasy mitovy amin'ny tena hoe antena vahiny tamin'ny toerana io de tonga de nampidirina abdo zaza ataonao zao avy alao za ilahatra ho anao zy aza milahatra fa tezitra olo reo izy raha ohatra misy vahiny tam'izany raha misy vahiny ka raha anao io tsy avela tonga de miditra ohatran'io taitra be tam'izay tonga am'izany re fahalalam-pomba nyreto olo reto ireto malagasy reto menatra mipetraka teo ambonin'le w ohatrany w mako le izy de milahatra miara-mipetraka fa tsy hoe seza mitsarasaraky zany menatra satria le olona zany sady curieux izy mijery anao ianao koa mihaja importation tonga ao de ohatrany tetiny le olona sady fiera izy hoe hitanao anaty masiny mihitsy zany hoe fiera ty ifandray anao izy de farany amitsangana niraisiko tanina dao le olona de faly anao de mipetraka ianao alifasa sabeda ozy izy abdo sabedany kalo topoko sabedany kalo topoko ka raha mbola ohatra ianao tany dego ka mbola tsy malala ny sabedany kalo de tsy fantatrao Madagasikara raha ohatra ianao tany nosy be ka tsy nalala ny night club fandizana arifisotrono amin'ny vera plastique io de mbola tsy fantatrao nosy be génération pepa Nathalie Lozère Samira Kala zany maître de bord tam'izany andro zany nifandray tam'izany Fleury Rakotomalala tsisy arrière pensée invité zany Nathalie Lozère zany ianao amin'ny tokantrano hoaole olona fahadiovany zany io drap fotsifotsy io hitanao mangatsakatsaka tonga saina ianao hoe za merina be zesty ty tsy madio akory no reto olona reto nara-tsaina nara-panahy nara-pifandraisana amin'le olona ny démontrendreo olona reo mihitsy ary nakarafoa fa diso ny fitaizana ny malagasy ary faly rehefa nody ny alahady ariva vonody amin'le volina amin'ny efatra iny maika mbola iverina andego le plus tôt possible formalité fotsiny no diako fa tamin'io andro io tena hoy aho hoe anorim-pinenana ty amin'ity faritra ty satria nafinaritra loatra izy je voulais pas du tout quitter l'ambiance fraternelle amicale familiale da moa efa nalala ny fianakavia Monibo talohan'izay tam'izany zareo tany Antananarivo nipetraka tsy afaka namangy azy ny tiako atongavana dia izao alohan'ny voanao ka hitonatonananao amin'izany atao hoe andafy fatara aloha ny firenenao fatara aloha ny firenenao fa ny firenenao tena manana ny maizy azy anika ny vazaha no manjaka ny vazaha ny vahiny no mitatatra satria omeny ndraiky mpanao politika tombon-dahany ihany koa ny malagasy manam-pahaizana dia mitsoka ny Madagasikara no ny anton'ny politika fa rehefa mahita ianao ireto malagasy hoe manam-pahaizana manana ny maizy azy manambady vazaha jerenao le vazaha to maimbomaimbo kely tsy de mamely akory
mijery reto malagasy ianao any amin'ny faritra varatra, any amin'ny faritra atsivo, Morondava, Tuleary, Belle-sur-Tsirbihana, Maroantsetra, Sainte-Marie, Antsirabe, Betafo, Fianaratsoa, Antananarivo. Eny fa na dia mahitsy ary mahita reto malagasy mahantra fa miriradirana. Ny malagasy manko vitsy no mitapesak'orona fa maranidranitsorona tsara tarehy. Misy bika, misy endrika. Anisan'ny vehivavy tediavin'ny vaza ny vahiny vadina ny malagasy, ny vehivavy malagasy, satria voalohany indrindra débrouillarde, mahay mikarakara vady ary matetika manam-pahaizana. Ny ataoko hoe manam-pahaizana eto tsy voatery hoe mianatra fotsiny, fa tena ao no misy an'izany hoe manandro. Vitsy ny zazavavy malagasy vadina vazaha aty a Frantsa ka tsy mamelona an'io bois io. Ny ainga mafiady tany amin'ny tany io malagasy vavy io. Fa rehefa tonga aty, elles se débrouillent, elles se sont débrouillées. Lasa izy indray no mamelona amin'ilay vadiny. Le bois raha tonga tany Madagasikara, simple smicard, chauffeur, mety ho gardien kory ary, na farafabezany commercial, vitsy ray ao anatin'ny arivo, nefa za tena enjana ka nibata zazavavy efa ny Madagasikara. Tonga aty le zazavavy vao tonga saina hoe ay 50 mètres carrés voire moins ny trano ipetrahana, tsy zaka ny vavony ny vehivavy malagasy. A partir an'io miainga ny tanetany, mamorona asa izy, ary asa hainy tenany. Ao ohatra ny malaza amin'izao fotoana izao dia mifandrahoana sakafo. Izy indray ny lasa mamelona an'le ity chauffeur, ity gardien, ity simple commercial, ity mitsingevaheva mety ho voarao karapitso, soucieux isaky miditra ny trano. Lasa sacrifice le zanaka malagasy manambady vazaha efa 90 taona. Retirete, efa raha misy dia misy moins de 30 ans. Raha manam-pahaizana ianao aty andafy ivelan'ny Madagasikara, modilo any an-tanindrazana. Tena conseil zany. Modilo any an-tanindrazana. Tetezy daholo raha Madagasikara rehetra reo mba tsy hanenenana. Fa manana ny complet Madagasikara. Raha mitady lehilahy bokosy ianao ka vehivavy malagasy tafita aty andafy, tetezo Madagasikara fa hahita ianao. Sady tsara saina no madio fanahy. Raha vehivavy, raha bandy tafita ianao ka mbola tanora tsy manambady, tetezo Madagasikara fa hahita vady tsara ianao. Tsara sur tous les plans teneniko. Conseil teneniko. Jereo Madagasikara, jereo firenenao. Ajanonao ny fanavakavahana apetraky ny mpanao politika sy ny tsy valary. Ny ainako zany ka fantatro zay no mahatonga hizara amintsika malagasy. Na ianao tany amin'ny faritra, na izahay tao ampovoantany, dia samy diso ny fitaizana ary ny tezainantsika. Fa saingy zao, ianareo zay nandray anahy tany amin'ny faritra, dia tena isaorako manokana satria nampisokatra ny masoko
ka nafahako ny teny ilay reniny taizao hoe fa naninona ny teny tosoina ny fitezananay. Dia hoy izy ny navaniny tamiko hoe azafady anaka ozy, tena hifonako aminao anaka, fa izahay koa zany no taizana diso. Io ramatoa niresaka amiko io tamin'ny fotoana io dia efa amin'ny 80 taona mahery. Azonao an-tsaina ve? Azonao dinihana ve ny alalin'izany faty zany? Ary indrindraindrindra azonao eritreretina ve ny alahelon'ny vahoaka malagasy mahita an'ity Andry Rajoelina misinedinedina ary manavaka, mametraka ho institution ny fanavakavahana ny malagasy? Satria ve ry Jean-Éric Rakotontso Borizany ovy mavita mandangalangy ary mavita manambaka malagasy, tsy henatra tsy tahotra, mbola mijoro masa mijoro miseho tarehy endrika amin'ny malagasy, dia sombaina tanteraka amin'ny alalan'ny fanavakavahana ny fitezanan'ny malagasy. Satria ve le premier ministre mety hisy merina dia ny ekena ho izy no premier ministre inamovible? Satria ve Racide Désiré Cotier dia tsy mampaninona mipetaka azy 5 taona? Ngara-Very John Albert tsy nandray alina akory tao anatin'ny fandrinana tamoro ka amin'ny alalan'ny tehaka no mivadika rehefa mandry miara-mirona arikalalika ny anaran'io, miara-mandry. Satria ve merina mitovy fiaviana amin'ny ratsiraonana Ngara-Very John Albert dia navoaka toy ny totozo mivoaka avy any anaty lavaka. Marary ny fiarahamonina malagasy ary tena marary. Afatra pitapitaiko amintsika malagasy rehetrarehetra zay. Raha mahatsiaro anao ka marary tafiditra ao anatin'izany teniko zany, mivoano trano rehefa vita ny fandarana andao saia, andana mihavana amin'ny piraita-po rahalanao malagasy. Makarary saina anie zany mieritreritra hoe 67 hectares est un quartier des Côtiers, Ambouilly-Po est un quartier des Côtiers, Androva fiangonan'ny Borizany any Majunga, Borizano Valivotaka. Manahirana anie mieritreritra an'izany. Rehefa tonga tany Majunga zay nivady dia lasa zay nivavaka tary amin'le fiangonana akaikin'ny aéroport FJKM, ialana amin'le hoe any Androva mandefa ao ny merina, inona ny akanesa anareo any? Ho le aza gaga be, tena zany ve le firaisamonina? Raha ny tenako manokana ny olazainareo hoe mampiresaka ianao Fleury, tena ny angavy aho ary ny lela-padaty an'ilay rahalahako zay hoe tsy tononoko manko ny anarany satria mety azo représenter ndraiky koa izy amin'ny fanjakana. Ary tena isaorako azy manokana
fa tamin'ny andron'ny raharahako mariage religieuxko dia narary asaky maty tao amin'ny hôpitaly tonton tsy tononiko koa ny anarany satria mitosahira amin'ireo rahalahyko amin'ity fitondràna fanjakana ity satria afangarony ny politika sy mampiavana fa tonga tao am-piangonana rahalahyko silamo izy témoin amin'ny mariazeko izy tonga izy na dia teo ambavahona-pahafatesana azy tamin'izay andro tonton amaranako azy mifankatia ny malagasy ary tena tsapako fa mifankatia ny malagasy sarahan'ny politika sy ny mpanao politika vazana malagasy rehefa tsapatsika izay zavatra teneniko izay amin'ny andro tenenako azy andanao mifandray tanana tanareo le fitsaram-belatsia ao anatin'le mpanao politika malagasy fantatry ny anaina Rabesahala ny atout sy ny puissance en 67 hectares zany za aloha mialatsiny tsy mbola nahita ninaina ny sakafo ka nandeha nihinana sabeda teny amin'ny Abonaoasy teny amin'ny 67 hectares na teny amin'ny hôtel zay hôtel moa filaza azy na Gargote Baobaba teny amin'ny 67 fa dia nataony io ny amin'ny fiatsaram-belatsia politika dia lasa izy nandeha nihinana sabeda teny amin'ny 67 isika malagasy koa tsy tokony dia sodoka loatra amin'ny fihetsiky ny mpanao politika tahak'ireny antsika mora sodoka antsika pourtant il était venu tout simplement chercher votre voix mais qu'est-ce qu'il vous a fait depuis misy fototra-fidrasa goavana aveo amin'ny 67 amin'le dalina maingo raha tsy mahay manindry ianao amin'ny alina dia ao anaty tatatra ny tongotrao ary vita ao ianao potika ny kiraro satria tonga dia efa fofona maloto miala avao tsisy ninona nataony mifankatiava ry malagasy manana ny tokony hoentiny tsika amin'ny firenentsika au témoin ou à la fin grandit la réunion Rocred allons là lazako aminao à notre époque on nous avait interdit de parler créole. Il y avait aussi cette histoire de racisme et de ségrégation entre créoles et les oreilles. Et ceux qui ont été considérés comme des rois avaient fréquenté automatiquement les oreilles. Tu comprends? Donc, raha iteny créole aminao aho efa vita sisy amin'ny créole haiko elako tsiny aminao ho teninao aloha zany ve dia tsy ho haiko zany à moins tantiny mi-MO zany ve dia tsy ho haiko ary raha mbola itoy-teniteny foana eto dia hoe mange mon cabose zalahy zay elako tsiny Rocred na izany na tsy zany aza dia hiditra amin'ny fanentanana antsika amin'ny zavatra izay ataontsika mamerina fisaorana ary miantso foana ireto fianakaviana sy akama anatona ary fanatona
andehanantsika amin'ny vitesy mafimafy kokoa. Tsy afenona fatao anatin'ndray volana zay dia tena tsara ary manomboka miakatra nisan'ny mpandray anjara sy ny vola miditra any amin'ny avoka amin'ny zavatra izay ataontsika. Ny dossier antsika amin'izao fotoana izao amin'ny resaka investigation dia mbola mieritreritra tsara ireto cabinet anankitelo izay miconsultena. Mila manao memo tsika, tsy maintsy ny tenako manokana moa no manao an'izany, dia raha tsy manoto ho faranana amin'ity volana janoary ity dia manomboka amin'ny volana fevroary ny manao contrat amin'ndray amin'ireo cabinet ireo tsika zay inona avitan'ny resaka na ny investigation eritreretintsika. Oe tsisy ilana an'le nirina azy tsy fantan'le izy nanino ma anao nitandreny eto izy koa fa zay ny feverinao izy mandehana mandeha. Merci madame Anitombo. Ka alefako ny hira fanentanana ndao hiaraka aminay. Izay tafakevitra nandeha maro no tafita sady nazo zavatsoa ny masolo nahita fa izay ny fitijam isika miainao amin'ity hira ity dia tsy vita amin'ny hoe miaino dia mandindihy satria tena mampandily izy. Sy tomboko ao anatin'ny saintsika foana fa ity hira ity efa nanaovantsika éditorial teto hoe ho an'ireo izay nanapa-kevitra ozy maro no tafita fa ireo izay mijanona kosa lasa falalam-piandrofasana. Dia mba misaintsaina amin'izany taontsika rehetra ndao izay tafakevitra nandeha maro no tafita sady nazo zavatsoa ny masolo nahita fa izay ny fitijamna kosa valalaka andrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana fa izao zany efa elano tapakevitra fanandranaoa fa anyuane mbola nisy azo antenena olovatsika katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky ambo katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky ambo izay tafakevitra mihody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mitsinjo miampitso fa izay ny fitijamna kosa tsy tonga tany miadidino miabosa mienalany
fa izao zany efa elano andapakevitra fanandranao a fa anoane mbola misy azo atenena olovatsika Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova. Lekker uit dieselé. Lekker uit dieselé. Hij is stil. Tapaka fazafat, ja? Azafat ook. Elaktsiny fa voatsindriko ratsiny. Vous travaillez en équipe? Essayez Monday.com. Il s'agit d'une plateforme de gestion adaptée à toutes les équipes, quel que soit leur travail. Sakana fadisu fana halala fana fudi mitsinjuni ya pitu faizeni fiti jamna kusa situnga tani niya titilu niya busa niya nalani fa isausane Elano andapakevitra fanandranao a fa anoane mbola misy azo atenena olovatsika Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakermu. 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 Izay no hira fanentanana amin'ny akama sy amin'izao tolona ataontsika izao ankoatran'ny gasikara rehefa tia metraka fanembonana izay isika menakavy fa izay hira izay dia noraisiko manokana ho fanentanana. Ny momba ilay kozainay hoe Tony dia mety fo dadabe izy zao raha mbola velon'aina avy any Soavimerina tao Soavimerina no nipetraka ny ray aman-dreniny
Fa itony zany dia mbola tsy hitako mihitsy satria zaho mbola kely nefa lasa tany Tego namorom-pinenana tany itony. Ny anarany fotsiny sisa ny tadidiko izay. Ya, okey. Hiditra amin'ny resaka vetikevitra tsika momba ny trano nodorana aloha dia avetsika resaka momba ny volamena. Nolazaiko teto fa rafitra communication bien organisé kanefa naizana zany vengeance mal organisée, politique mal organisée, ny zavatra natao tamin'ny fananako. Zao petraka ny fanontaniana hoe iza ny manana andraikitra ndrasa aloha zafady na iza mety manana tombotsoa amin'ny apikatona na ny hoe anakatona ny vavany Fleury Rakotomalala. Efa nolazaiko tamintsika menakavy tamin'izany andro hoy aho efa nisy ny vola ary vola be proposena hoe mba hajanony eo Zokobe fa tsika samitsika ve hajanony io tonton fa havatsika an'ireo ianareo ve dia tsy mahay mifandamina, nareo mianaka ve dia tsy mahay mifandamina, tsy nikatona il a pas fermé ses clapets, le fameux Vodavo. Non, il n'a pas fermé. Petraka ny fanontaniana ho aho hoe iza manana tombotsoa amin'ny anakatonana na hoe ampangina ny vavany Fleury Rakotomalala. Misy valiny zay hatramin'ny tonga dia malala hoe izatsy Nazaro. Mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe raha io trano io tena azoko lazaina fa olona vitsy ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny malala hoe tranoko io trano io. Noho izany tsy maintsy olona kaikikaiky fianakaviana any ho any amin'iny lalana makany amin'ny aéroport'ny Vato iny eo amin'ny pharmacie no ny vily miakavanana ny malala hoe anazy io ary mahafantatra hoe io trano io trano ravo mbola tsy vita io trano io donc tsy tokony hisy zavatra hodoranao kanefa nalefa ihany reto iraka andoro dia nitovy exactement tamin'ile opération tamin'izay andro zay nolazaiko ity le tranoko eto Ambodifiakarana Ambatobe
zay nitsipazana cocktail molotov teo amin'ny vavady mba hiparitaka any an-tokotany dia maisy midedaka ny tomobila sy izay fiarako tavela tao. Mitovy exactement mihitsy satria natoraka teo amin'ny vavahady tamin'ity indray mitoraka ity ny cocktail molotov matanjaka dia matanjaka tamin'ity indray mitoraka ity. Asa ngamba mimenomenona amin'ny mpampanao mission hoe tsy vita an'ilay sa ny mission fa tsy midedaka akory. Zao ve ny sary mimenomenona ngamba mpanao mission fa hoe mpampanao mission fa hoe tsy nirehatra akory ny tomobila, tsy nisy efehany akory le izy, jereto izy mbola mitatatata ihany amin'le Facebook, amin'le live, fa rehefa mainy tomobiliny io manginy io, mainy Porsche Cayenne, mainy Mercedes ML, mainy Ford Edge, zay zany le revy. Tsy maintsy ao atokotany ao ambato be ao fa aizany ametrahany an'ireo tomobily ireo. Mazava ho azy ny gardien ny Fleurir Kotombalala manana tomobile tokoko ny gardienko satria tsara karama ny gardienko ary tamin'ny fahavelon'ny vadiny tao amiko koa ny vadiny ny asa. Ny anay ny miara-miasa aminay atao zay atafita azy fa tsy atao zay hoe hanimpony anay mandrakizay. Manana taxi izy dia mipetraka ao ny tomobiliny, misaotra an'Andriamanitra toko. Tsara ilay vavahadiko fa tena tanjona dia ireto tomobila no akipaka ary potehana satria raha ny amin'ny trano fotsiny dia tsisy ninona doran'lao ary fatany zany hoe beton dolo io iala fotsiny nafa baraka eo fa maty ny hafa avy eo tsy mirehitra ny trano. Tsy mbola misy varavarakely, tsy mbola misy inona satria mbola tsy vitako. Rehefa tsy vita dia tsy vita, andeha angalatra, andeha hanao ny sasany manao trano toy ny toy vakana amin'ny alana ny alatra, tsy enatra, tsy tahotra, simple commercial, simple DJ. Ny anapotika sy anadedaka an'ilay tomobiliko ireo no tanjona. Je connais comment ils sont ces gens-là. Araky ny teneniko teto hoe zaza ny tezay natao an-trano, ny taiza zana borodolo, taiza zana baratra, fantatry tsara hoe ahoana ny toetra amin'ireo boy ireo. Rehefa andeha ny tena ka hoe tao anatin'ny programa hoe Andry Rajoelina tsy maintsy ho lany eto dia aleo miala amin'ity fireneny ity satria tsy ho tatiko za Fleury ny tsy hanohatra ny Andry Rajoelina noho ny zavatra tsy mety atao ny isan'andro isan'andro dia mba fahendrena ho an'ny tena satria ianao mbola manana zanaka kely, le vadinao koa ndeha hamita ny doktora, le zanakao tsy mety hianatra ao amin'ity le British School intsony fa ndeha hody any an-dafy no asesiny foana isan'ny minitra. Ianao koa mieritreritra ny sécurité anao hoe vitan'le ry ny hamono anao eto, vitan'le ry ny anagadra anao eto, tsisy motif fa tsisy ninona. Dia andeza tsy izy tojoa ny lalana any an-dafy ianao no miorganize ny opposition anao ary ataovy tsara. Dia natao en sécurité daholo ny entana rehetra. Sao potehana indray le Discovery Grenat iny efa namidy iny tompoko.
efa lasa n'le olona zay mividy azy fa tsy anaitsony. Imika manko le Discovery Grenat io ary tsara io, tsy anaitsony iny tompoko. Fa raha resaka tômôbilina sy fananana efa tsara petraka tsara, fa tsy tao le tômôbilina. Diso tetika zany nareo menakavy, iano no mahatonga an'izy hoe fantatra ny nanao n'le zavatra, satria olona ela tsy tonga tao an-tanàna fa nieritreritra hoe tsy maintsy aho ny anafenana an'io tômôbilina io, dory aloha, rehefa mikopaka sy mipotika io tsy maintsy hiteny ny vadiny hoe aoka zay ry dada fa efa miaraka ho potika hatramin'ny mifanana. Miala tsiny tompoko, miala tsiny tompoko, miala fondro tompoko, raha anao zavatra takan'izao sy hametraka stratégie ao anatin'izany atao hoe anticipation, dia efa niantisipeko ny réaction laisany ary efa fantatro ny toetrany laisany, fa laisany dia tsy anaiky ho lembenana mihitsy fa ny anapotika, ny andoro sy animba olona, izay ihany ny tanjon'ny laisany. Efa nafeniko ny fananako ny tamin'ny andron'ny Rambola aza, efa tsy hitako izay anaovana azy hoe zao manko vao manomboka mivoaka eny an-dalambe ary nolokoina tamin'ny loko hafa ny Maserati ny fleurirako eto Malala. Anatoko iny Maserati mandehandeha iny. Raha cuir be izy ny ao anatin'iny, vitesy kely ohatran'ny fanondro kely ohatran'iny ny ao anatiny, anatoko iny quattro porto. Fantatra ary azo an-tsaina iza ny manana tombontsoa anakatonana ny vavany fleurirako eto Malala, fa saingy indro izy. Non, 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 non. Je ne me tairai pas pour eux. Encore moins pour des histoires matérielles. Tadiavinao bediny Andriamanitra tokoa ka. Raha iny no voavidinao 200 000 euros, 300 000 euros, ou plus ny vavako, 500 000 euros. Na hoe omenao villa taky ny sasany tamin'izany andro. Tsy ny toko. Tsy teo afa-baraka n'ireo tele malagasy maro. Na nijery mason'ireo le olona manaraka anahy sy manohana anahy. Mitovy tigetra amin'ny tolona, mihazakazaka avy any Aostralia miantso. Andefa voly zay Monsieur Fleury. Any Canada, Ottawa, Montréal, Québec, Atlanta, États-Unis, New York, Washington, Indiana, Californie, Luxembourg, Düsseldorf, Maupert, arabaina tsaratsara tsapakaina ny andriny, Belgique, Bruxelles, azafady, Antananarivo, Betafo, Manjakandriana, Fenerive-Est, Nosy-Be, Dego, Sambava, Antala, Ambilobe, Ambomanarina, Ambatobe. Miala tsiny tompoko, miala tsiny. Vao maika le ty tohizako ny tolona eny laza i, vao maika ataoko ary atsikafoko eto
ho démontré koa fa an'lahy ny volamena fa tsy an'ny maliana. Ho azavaiko eto zany ary tsy aveniko fa nandefa argumentaire ny tenako idemotivena an'izany hoe avy any Mali ny volamena. Azafady ry bainina, nalefanay ny argumentaire nafahana ny démontrer fa tsy any maliana io volamena. Daholy maka concentration kely nareo dia miditra amin'ny resaka etsika. Ndao asehna muzika klasika kely dia miaingitsika manomboka. Aloha misy ran'le ramatoa zay mba tiako alefa ray aman-dreny lehibe mikarakara ny akama izan'olona izany. Lasa aloha fa tsy hitako le izy. Efa tsika satria tsy maintsy maka concentration kely manao an'ilay izy hoe avaiza no anoloako azy parce que le truc est tellement vaste, il faut bien réfléchir pour faire les choses. Vous pouvez changer votre vie en apprenant l'hypnose et en... Davara raiky tsy tiako. Tena hoe exactement ny argumentaire nalefatsika ny Afrique du Sud no zaraiko aminareo eto ka afahanareo mandanjalanja hoe miasa ny akama ary miketrika ny akama, miasa filehirera kotomalala ary mitolo lamafy amin'ny fahitsiana sy mindrariny filehirera kotomalala. Tamin'ny anaovako introduction kely nareo à titre de métaphore. Tamin'ny nisy namono ny filoham-pirenena amerikana John Fitzgerald Kennedy dia nisy an'ilay atao hoe balle miracle. Rehefa amin'ny tenany voabe manko raha ohatra hoe pour l'intérêt de la nation dia matetika misy ankety ampanginina fotsiny. Tasy vetivety reo olona, vetivety.
vetivety fotsiny aza matahotra nareo. Dia nisy an'izay le atao hoe balle miracle zay, na hoe bala miracle. Tamin'ny 7 février, raha atao zany ny parallèle, dia maromaro ireo bala miracle rehefa natao ny analyse balistika. Ananantsika moa ny dossier amin'izany. Efa tsara petraka en sécurité any amin'ny tompon'andraikitra izay miandraikitra izany. Dia nisy ny balle miracle maromaro na bala miracle maromaro tamin'iny 7 février iny. Raha ohatra hoe ho lazaiko eto dia raha eo amin'ny rindrin'ny trésor principal amin'le tranobe fotsifotsy io zany no ery ambony ery amin'ny trano izay nipetrahan'ny Andriamatoa Orlando mivady no misy impact amam-polony. Dia lasa saina ianao hoe avoana moa no ahafahan'ny olona raha hoe avaom-botsoloratra no mitifitra tsy voasakan'ireto le vody azo na navilin'ireto vody azo le bala, ary ahoana moa ny atongavany amin'io rindrina io. Maro zany balle miracle zany a, tsy nisy niteny an'izany ary tsy navoaka ho fanta-bahoaka ny expertise balistika tamin'izany andro zany. Lafo ary tena lafo nividianan'ny Fleury Rakotomalala an'io dossier io amatapitra izao. Tsy nividy ny zava-dehibe azafady doka, fa tsy maintsy mba miaro tena raha sanatriany zany ny olona nitazona ny dossier tamin'izany andro, ka raha sanatriany misy représailles dia mety hiafaratra amin'ny fahafatesana. Zany hoe natongavany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana zany dia nisy ho ihany maty tamin'ny 7 février ary nisy ihany koa ny bala miracle asa oviana, nisy an'izany hoe bala azo dirigena ka afaka mivily tamin'ny tantaran'izao tontolo izao. Ka raha ohatra eo Ambotsorohatra no mitifitra dia mandroso le bala dia tsy mihoatra amin'ny finance fa mivily eo amin'ny trésor, tonga dia mivily 90 degré
asa fitaovam-piadiana iny zany tsy manana an'izany aloha ny Rosiana sy ny Israeliana, fa izay bala anankiray izay ihany tamin'ny tantaran'izao tontolo izao nisy an'izany bala miracle zany, izay noho ny fanafenana ny tompona andraikitra tamin'izany andro zany hoe ireto no namono no tsy namoahana azy hatramin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao indray, zany hoe tamin'ny andron'ny Kennedy zany no nisy bala miracle farany. Fa navoaziny Andriamatoa Andry Rajoelina io bala miracle io rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy. Ary izay no nahatongavany teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2009. Fa mbola navoaziny Andry Rajoelina lalina sy ny fitondrany mihoatra n'izany ireto volamena miracle ireto. Zao manko ny zavatra tsy tokony ho fantatsika malagasy, ny mpanao ratsy rehefa tratra hoe iny mialany ny polisy zany fa ho tratra ny mpanao ratsy, d'ils agissent en ordre dispersé et ils sont désorganisés. Ça va? Talohan'ny zoma dia ny fiarovan-tenan'ny mpitondra fanjakana malagasy dia ny raitsy kombakomba tamin'ny kompania STA ireto passeur nampitondra ny volamena. Nisy ihany koa ireto mpiasan'ny douane, mpiasan'ny ACM, ireto malagasy passeur voasambotra taty Madagasikara. Zao, personne n'est dupe dans cette affaire. Mais il y en a qui se prend les malgaches pour des cons et des imbéciles. Il y en a qui prend les malgaches pour des cons et des imbéciles. Voalohany indrindra, mba sambo malala ny malagasy hoe efa mitaingina avion ny majorité ny malagasy. Ka raha ohatra ianao zany ao anaty liste ka na dia hoe tsy hoke dia ao anaty liste ihany ianao hoe liste d'attente. Dia fantatra zany ny anaranao hoe Fleury Rakotomalala, lo zao, telefônina zao, mipetraka Ambatobe, mipetraka zao. Lalatiana Rakotondrazafy, lo zao, mipetraka Ambaranjana, lo zao. Tiany telefônina anazy. Ino no tiako lazaina? Tena nisy manifeste io avion io alohan'ny départ. Zany hoe tena nisy liste ny passager nangalana autorisation en bonne et due forme. Satria nahoana? Voalohany indrindra aloha ho an'ny pays destinataire dia tsy maintsy ilainy ary tsy maintsy fantany ny anaran'ny olona iangy ao sy olona ao anatin'io avion io.
Ary indraindray aza raha voly privé dia tonga dia tsy maintsy lazaina ny motif de visite na ny escale. Zany hoe efa tao daholo zany ny anaran'izy dimolahy fa noho ny refus nataon'ny Ngarakotomalala Kasainy zay tsisy ifandraisana amiko aho, zanaky ny pilote Rakotomalala Dominique dia tsy maintsy najanona ny anankiroa satria tsy ho zakany ny avion. Izay élément na manifeste izay no nafahan'ny ireto tsy malala akory réseau ambony be io ny sambotra Nga Rasamuel zanany sy Nga Yasimanana io. Autrement, c'est impossible. Zaho tonga eny amin'ny aéroport Ivato tsy afaka nandeha satria tsy okay ny bieko, tsy afaka mividy billet akory aho. Donc za zany tsy ao anaty manifeste, tsy ao anaty liste. Dia ahoana nafahanao hanenjika anahy? Fa matoa ianao afaka manenjika anahy sy ny saisir anahy sy ny sambotra ahy hoe ireto aby ny ity ny fuyary, ity tonga dia appréhendeo. Mba tsy totona ny an-tany amin'ny mpanao gazety voalohany, mba tsy exposé amin'ny fanontaniana maromaro sambory engany. Satria efa nisy lista zay nangalana autorisation de vol, de sortie de territoire aloha pour le vol et d'entrée en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment aberrant de dire ouais efa tany tiliara vao nanao an'ireo zavatra ireo le rony. Non, 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 non. Je suis désolé. Vao niainga taty Antananarivo dia tena nilatsaka amin'ny tenin'le pilote hoe Nga Kasaina zany. Maromaro koa manko ny polémique momba n'ity Kasaina ity. Rakotomalala zany io. On ne peut pas être Rakotomalala qui se ressemble, là, je suis désolé. Hein. Teo Antananarivo zany, teo amin'ny tarimaka teo Ivato dia efa nilatsaka hoe tsy afaka mandeha nareo mitsamy satria mavesatra loatra le volamena ary. Dia niembitra izy mitsamy satria izy telo tany amin'ny faritra atsimo ny raisiny. Ny antony nisian'le dokotera atao anatin'le avion dia nisian'le hoe évacuation nialana teo Antananarivo satria raha misy maso sary posaina teo Antananarivo dia ray nialana teo Antananarivo satria raha misy maso sary posaina teo Antananarivo dia ray maso valo dia tonga any amin'ny mpanao gazety ary indrindra aty amin'ny Fleury Rakotomalala. Teo Antananarivo zany dia efa hoe mijanona nareo lahy ary teo Antananarivo dia efa vita ny manifeste, ny liste ny passager, ny autorisation andanana any Afrique du Sud. Autrement, raha tsy niditra tao anaty avion kory izy roa lahy, Yasimanana sy Rasamuel zanany, dia impossible ny sambotra azy satria tsy any anaty dossier nulle part ny anarany. Fa malheureusement noho ny dossier zay efa vita préalable 24 heures avant dia tratra tao ny anaran'izy roa lahy. Ary ny tena grave dia zao nafantarany ralahy hoe ry izy mitsamy reto tsy lasa. C'est grave de chez grave. En fait, ny samborana azy ny ralahy maiky mba tsy tediavan'ny mpanao gazety azy aingana ka fa mpanao gazety manontany zany hoe hisécurisena ny information na ny renseignement mety hivoaka sambory aingan'ireo bandereo. Inona no mety ampitono tena ny fuyara anankiray?
Mitsoky raha Samuel. Le banjanana io zany. Tsisy zavatra afa-tsy anankiroa. Voalohany menace, faharoa chantage. Tsy ho vitany rasy, zay manko ny anarany amin'ny Facebook. Tsy vitan'ny rasy mihitsy raha maheno izy hoe hovonoina ny vadiny lahy sy ny zanaka anahy fa mivoa alatany amin'ny misy an'ilay tany. Satria le fait d'être en cavale dia midika fa mety ho vitan'le ry koa mamoaka ny information sy ny renseignement. Teo le ry mivendrana maka ary teo le ry no tsy nay satria raha ohatra izy nay nandondona nay ny lalana tokony nataony, raha ohatra fotsiny hoe za Rakotomalala zao no natsony, inona ny tokony ataoko monsieur Rakotomalala fa za manana marina zay tokony avoakako amin'ity zavatra ity satria zao ny zavatra tadidio ry zalahy ho anareo reo ary efa niteneniko nareo ary mbola averiko. Miara-miasa amina mafia nareo. À partir du moment où mafia se sentir en danger, hoe exposé izy amina danger, dia ianao ny sacrifieny aloha. Na ianao gadrainy, na ianao vonoiny. Tsisy afa-tsy ny système amin'ny mafia, indrindra izy mitondra fanjakana. Par contre, raha nay niantso ianao, nay nandondona ianao, dia fantatry Fleury Rakotomalala, aiza ny tokony hanaterana anao ka en sécurité ianao amin'izay fotoana izay. Dia azonao balansena daholo ny rehetrarehetra. Misy an'izany amin'ny fiarahamonina internationale araky ny lalàna amin'izao fotoana izao. Tsy nahazo ny kitihana ianao ry tovolahy raha misy zany. Eto aho zany dia efa miteny an'izay zavatra hoe atsoy aho, aza misalasala. Raha manana zavatra ho lazaina ianao ka tena zavatra de haute importance momba n'ity fitondrana ity, fa misy fomba ahafahana miaro anao. Efa niteny aho fa misy dikany matoa ny gadrainy Lôly. Efa niteny aho fa misy dikany matoa ny gadrainy Rasidy. Misy dikany. Manomboka mandeha ny enquête momba ny blanchiment d'argent. Rasidy anisan'ny malala ny zavatra mitranga tao amin'ny JIRAMA jusqu'au moindre détail. Eto aloha dia miteny anao Andriamatoa Rasidy, tôt ou tard, vous serez obligé de parler. Croyez-moi, Jean. Parole de Fleury. Tôt ou tard, vous serez obligé de parler. Misy dikany aho matoa miteny an'izay directa amin'ny Rasidy Désiré. Afatra olon-dehibe zany tompoko fa tsy zazakely, ary c'est quelqu'un qui a le sens de l'État. Teo hivato dia efa nilatsaka ny cause hoe mijanona reo lahy. Satria ny antony tsy mahazaka ny avion. Ok, profon'izany hoy Ramatoa Lalatiana, eno tsara hoe tany Tuliara vao niditra ny volamena no ny firaisana tsy kombakombozy. Afahantsika miteny fa tsy tany Mali na avany Mali ny volamena. Ary ho démontrentsika eto hoe volamena miracle zany io volamena atao hoe avany Mali io. Ndao ianao tsika ny Ramatoa Lalatiana raha mihaino anazy ity tsy dia intéressant loatra, fa tsy maintsy enona izy satria io izy fa tafiditra anatin'ny piège tsara. Lasa elle va se sentir trahie zao, satria izy no niteny voalohany hoe ny ray tsy kombakomba tamin'ny STA hozy izy.
Ny STA ndray tsy kombakomba tamin'reto malfaiteur. Ndavara. Efa nahazo Ndavara. Aiza ianao? Lasa aloha. Miara teknika. dia teo zany vao nalala ny rehefa tonga tany Toliara ihany koa dia teo zany vao nalala ny ladoany tany an-toerana satria gaga ihany zany misy fiaramanidina mipetraka eo dia ahoana mikasika an'io dia hoe efa nahazo alalana tamin'ny ACM io dia mba ho savaina ihany izy ireo zany dia rehefa nisavaina ny entana sy ny sisa rehefa tonga tany Eny tsara aloha zay. Efa nahazo alalana tamin'ny ACM io. Vérité moitié dite zay fa pleinement dite. Satria dia ny tiany lazaina eto hoe alalana amin'ny ACM mandrapatonga eo Toliara. Na Fort Dauphin tsy haiko. Ok, on va continuer. Toliara ihany koa dia teo zany vao nalala ny ladoany tany an-toerana satria gaga ihany zany misy fiaramanidina mipetraka eo dia ahoana mikasika an'io dia hoe efa nahazo alalana tamin'ny ACM io mipetraka eo dia ahoana mikasika an'io dia hoe efa nahazo alalana tamin'ny ACM io mipetraka eo dia ahoana mikasika an'io dia hoe efa nahazo alalana tamin'ny ACM io dia mba ho savaina ihany izy ireo zany dia rehefa nisavaina ny entana sy ny sisa nafenina tany amin'ny toera tsy hita tany zany ny volamena satria tsy tao anaty vaina ny entana sy ny sisa nafenina tany amin'ny toera tsy hita tany zany ny volamena satria tsy tao anatin'ilay bagage à main vaina ny entana sy ny sisa nafenina tany amin'ny toera tsy hita tany zany ny volamena satria tsy tao anatin'ilay bagage à main. Izy zareo olona no azo fitana amin'izany zavatra zany ao anatin'ity avy amin'ny pipera kely dia asa nga hoe aiza ny toerana tsy hita azo anafenana an'izany volamena zany ka tsy hita maso ao anatin'ilay avion. Tandremo ry malagasy fa mitana ny sainao andeha ho any amin'ny hoe ile STA no fopleto sy le passeur fotsiny fa ho aza avaitsika. Satria rehefa tonga tany Afrika Atsimo dia le bagage à main tondrana le volamena zany hoe le entana amin'izao iny zany fa tsy le entana atao any anatin'ny sotony filazantsika azy fa alao azava izy miteny eto dia fanabarabarana ihany koa ny sotin'le pipera sy sesina eo ambany eo ihany ny sokafana dia tonga dia hitany douanier sy ny garazana. Dikan'izany ny tena marina dia nahazo ordre ny douanier sy mpiasa ny sécurité portuaire na aéroportuaire fa tsy azo savaina io avion io. Averiko ny soty n'iny avion kely iny dia eo ambany maso eo dia azo kafana ny fidirana ao anatin'iny avion kely iny dia tonga dia hitany boridana daholo raha tiana hoe tena jerena amin'ny atsipriana iny. Oui, elle parle de Boeing en mettant un Boeing dans la tête des Malgaches. Zay le problème. Hita maso daholo iny toko fa ny baiko midina dia hoe tsy azonao savaina iny. Iza ny nametraka ny DG any douane mba manontany ianao iza ny olona nametraka ny DG ny ACM mba manontany ianao c'est l'un des plus pourris. Un ancien de l'Air Madagascar qui est devenu le DG de l'ACM actuel. On l'avait poussé à démissionner à l'époque au sein de l'Airmad. Qui ne le sait pas? L'ordre a été donné de ne jamais fouiller cet avion. Qui est capable de donner cet ordre? Il n'y a que 3 personnes. Je suis désolé. Il n'y a que 3 personnes. Ministre Ndai,
tompona ndraiky tambony amin'ny firenena ny bay filoham-pirenena zany ary ny tanakavana ny filoham-pirenena ny anankiray. Reo olona telo reo ihany ny afaka hiefatra ambaki ny ministre ny transport. Izy ny tompona ndraiky tamin'ny douane, izy ny tompona ndraiky tamin'ny ACM, samy manana ministre ny. L'ordre a été donné de ne jamais empêcher et fouiller cet avion, empêcher de partir. Déjà, nous, il faut reconnaître la latine et tout. L'or en question provient exactement de Madagascar. Ok? D'accord. Je le connais, hein, sans le dire. Mais dans les faits, io manko le teneniko hoe miagir en ordre dispersé, ny mpangalatra rehefa hotratra. Zay le afaka isitriany maika no mamaiky azy. Fa tsy malala izy hoe miainga indray mibaika avy aty aoriana hoe avy amin'ny malindra io rehefa io. Elle a dû se dire ouais, mais vous m'avez trahi. C'est moi qu'on vous m'avez trahi. Moi, j'ai fait une dénonciation en parlant que l'or provient, du moins que l'or provient de Madagascar. Ça, il est. Il y a tous des manaiques miti, l'or provient de Madagascar. Satria tsy miteny izy hoe nisy escale entre Antilliard, Nakarina, Nakaty. Fa izy mihitsy no miteny hoe rehefa tonga tany Afrique du Sud izy de reo le valizy. Zany hoe le entana amin'izao iny zany fa tsy le entana ataony anatin'ny sotony filazantsika azy fa tena eo ny hoe misy firaisana tsy kombakomba tamin'ilay kompania mpitanterana na ilay STA zany rehefa tonga tany. Tanareo zany laza mazava tsara izy eto fa misy firaisana tsy kombakomba zany hoe tao anatin'io avion io ny volamena. Je me demande qui c'est, quelle personne serait capable et se donner le pouvoir de dire ah oui, sans l'accord du président préalable, sans l'accord de sa bande de mafia préalable, oui, en dit tiens, faisons la zéco. Tsy maintsy misy accord ary tsy maintsy mifampiresana ny zavatra tenen'ny lalatina amity tamin'io intervention tamin'ny TVM. Zay tena laza izy clairement hoe nisy firaisana tsy kombakomba tamin'ny compagnie STA sy ny ireto mitondra ny entana. Zany hoe le entana amin'izao iny zany fa tsy le entana ataony anatin'ny sotony filazantsika azy fa tena eo ny hoe misy firaisana tsy kombakomba tamin'ilay kompania mpitanterana na ilay STA zany rehefa azonareo zany mazava zany eto fa tao anatin'io avion io ary avy aty Madagasikara le volamena. Fandao ataontsika hoe mbola tsy ampy zany. Io manko mahatongana miteny aminareo hoe nalefatsika ny argumentaire nanaboridanatsika n'izany atao hoe ahatsiavan'ny Mali zany io volamena io. Eno tsara de mandraisinareo noty. Mandraisinareo noty raha misy stylo aminareo. Zavatra teneniko eto vérifiable daholo. Ary eo no mahatonga ny hoe l'or miracle malien. Satria zay manko izy zany amin'izao fotoana izao. Dahoary. Ny zavatra mampagaga aloha zany dia ny hoe
avy any Mali dia maka avion affrétena avy any Madagasikara dia mitondra volamena ana société malienne dia tsisy malien na iray ara mitondra sy hanatitra amin'ilay volamena. C'est quand même bête, hein? Savena volamena ray kilao ary ana dia any Mali any andeha haka avion ohatra dans le sens contraire indray zany a dia ao any Afrique du Sud amin'ny fotoana dia il y a aucun malgache qui sécurise l'opération. L'or appartient à une société qui travaille au Mali. Mais il n'y a aucun Malien qui sécurise l'opération de transfert ou de transport pour Dubaï. Je ne pense pas que les enquêteurs sud-africains soient assez bêtes. Allons, on va voir. Faisons une démonstration plus mathématique et concrète. De Mali, je suis. J'ai 73 kilos d'or. Je vais à Madagascar chercher un avion pour transporter mes 73 kilos d'or. Alors que de Mali à Madagascar, il y a 6815 kilomètres. De Mali à Madagascar, il y a 6815 pour être exact, 43 kilomètres. L'avion doit partir de Madagascar pour aller faire 2527 kilomètres, pour être précis, 97 kilomètres, pour atterrir en Afrique du Sud d'abord. Sachant et connaissant la législation sud-africaine, mes 73 kilos d'or risqueraient d'être saisis et contrôlés par la douane sud-africaine. Je ne suis pas assez con, encore moins assez bête. Quelqu'un ou une compagnie a 73 kilos d'or à faire venir un avion et un équipage et des passeurs malgaches. À 6815 kilomètres de chez moi. Depuis Mali, j'en ai. Alors que de chez moi, Mali, là où je me trouve, l'or qui m'appartient, je ne fais que 5943, je dis bien 5943 kilomètres seulement pour aller à Dubaï. Mais on va dire que je suis con, je suis bête, je suis un imbécile, le meilleur et le seul sur Terre. Je vais recruter des passeurs malgaches, affréter un avion malgache depuis pratiquement pour faire dans l'ensemble 11 870 plus 2527 kilomètres
c'est pratiquement le tour de la Terre, on va dire, par simple expression. L'avion, Jean, devait faire à peu près 13 000 kilomètres pour transporter 73 kilos d'or en provenance de Mali. L'avion, il pouvait faire directement de Mali à Dubaï. Avec une petite escale dans un aéroport secondaire ou privé. Je m'exprime en français parce qu'il y a des Vasas qui écoutent. Je suis désolé. Cette émission est aussi écoutée par un organisme d'enquête. Parce que je leur ai dit, il faudra m'écouter dimanche. Je n'ai pas envie de répéter 2 fois mon émission. Vous allez devoir m'écouter. L'instant où je donnerai les argumentaires fondamentaux, je m'exprimerai en français uniquement. Comme ça, vous pourrez traduire en anglais très rapidement aussi. Ils ne sont pas les gens à qui, du moins propriétaires de cet or, si c'était vraiment des Maliens. Les Maliens, ils ne sont pas bêtes. Spécialistes en coup d'État, spécialistes en guérilla, que ce soit urbaine, Itakzani, rehefa commande blindé Malianina tamin'izany andro zany avy any Dubai, fa tsy nandalo taty Madagasikara tompoko. Azafady tompoko, tsy any Malianina io volamena io, fa ana malagasy anankiroa. Les 2 personnes qui seules peuvent commander, ordonner, en même temps, à ce qu'on ne jamais fouille cet avion et de l'empêcher aussi non plus pour partir. Seules 2 personnes ont ce pouvoir-là. Oula rouyan manana pouvoir, manana indirect. Afana baik, c'est ma maître baiko. Avion. Mali, Dubaï, ça ne fait que 5943 km. Alors que Mali, Afrique du Sud, 5927 km. Zane, Zazan Badra, si Sainandindra, pas comme t'es une Zazan Badra, Artena, Draba, si Sainandindra, ouais, bon la lève au coup, en Afrique du Sud, à l'oule, vous la mène au coup, c'est bon, faire Namakan, Dubaï. Alors que Mali, Afrique du Sud, ça fait 5927,05 km. Et nous, Mali, Afrique du Sud, par vol d'avion, vol d'oiseau, 5927 km. Mali, Dubaï, 5943 km. Dia tsy saina ve mbola andeha alefaka any Afrique du Sud aloha? Hiandry avion avy any Madagasikara zay tsy maintsy payeko, qui va faire 2527 km. Source an'izany kilométrage teneniko zany dia ny fr.distance.tout. fr.distance.tout. Tsy maintsy tenenina manko ny source raha zavatra donné mathématique ohatran'izany. Mada, Afrique du Sud, 2527. Mali, Afrique du Sud, 5927. Mali, Dubaï, 5943. Dia asa iza loatra ny olona tsisy saina hoe any Malianina volamena dia équipage malgasy, passeur malgasy no mitondra azy. Dia mieritreritra ve ilay sy fa tsisy saina ireo enquêteurs sud-africains reo, sud-africain reo. Dia mieritreritra ve ilay sy fipetrapotsiny amin'izany filoirana Kotomalala tsy andefa hoe ity ny argumentaire ahafahana mikase an'izany hoe impossible io. Dia mieritreritra ve ilay sy fanandro ireo sud-africain reo hoe ahoana ary natokavany volamena io tao anatin'io aéroport io sy teo akaikin'io avion io. Misy miracle zany ny idiran'io.
aiza ny maliany tondranyity jerena ny pasipornareo ny manifesta natao sy tonga teo tsy nandalo tamin'ny mality avion ty sa zany hoe nalefa tany avany Mali indray zany le volamena de nalefa tany Madagasikara zay vao entina any Dubaï. C'est d'une imbécilité sans pareil. Araka le teneniko an'laisany hoe bala miracle volamena miracle sao manko le izy a tsara ho fantatrareo ihany fa mila espèce mila liquidité matanjaka io fitondrana io satria tafiditra amin'ny canal raha misy olona ray fotsiny na roa miteny azy hoe ary mamoaka hoe nangala-bato io fitondrana io vita izy dikan'izany tsy maintsy mandoha vola foana izy ho an'ny maître chanteur. Oui, samy mieritreritritsika hoe izy any mety hichanter an'io fitondrana io. Ary il est temps aussi de payer les millions d'euros investis dans l'opération, dans les élections, et surtout une élection présidentielle. Ouais. Ka ilaisan'ny varotra fitombenana manaraka an'io fitondrana io zany de miteny an'laisana mba mahaiza mihinana koa zany de nizao fo baky firehatra ary ho vita firehatra rapitra. Aloha de miteny ny olona fetsy maromaro ny olona ao anatin'ny fitondrana io fa miteny hoe grave ty monsieur Fleury fa déjà on veut gagner une certaine immunité, on vous fournit les informations. C'est déjà une reconnaissance. Matsapa le olona hoe niditra tamin'ny lalana diso zay fa raha miala amin'ity zavatra ity de vonoatra tena marina zany. Je dois aussi sécuriser et rassurer les gens même au sein de ce pouvoir qui collaborent déjà avec nous. Que ce soit sur le plan technique, sur le plan financier, rassurez-vous, vous serez protégés. Tsy za mihitsy no andeha hamadika anareo. Ilaiko ny renseignement avy any aminareo ary ilainy zao tontolo zao koa. Tsisy olona vendrana na hoe donto ka andeha 5 kilometra raha raisina akaiky ohatran'izay hoe ety amin'ny 5 kilometra etsy ny livrena le volamena etiko ditongotra io de tonga à la limite toy izay hoe etiko any amin'ny 100 kilometra mbola ila 4x4 hitondra an'le kadriakana ohatran'izany mety misy risque siroko ny olona hoe zao tsy hanao an'izany mihitsy. Tonga de raha anahako malianina io malianina mitondra an'io malianina mitondra ny jet ateriko amin'ny Dubaï io de amin'ny compte malianina ko. Tiako tenenina amintsika menakavy de zao enjana amintsika miteny zao ny asan'ny lobbying any Afrique du Sud. Enjana ny avantage tika de zao vao aingana loatra ny scandale momba ny Jacob Zuma matahotra mafy an'io ny fitondrana sud-africaine. Donc raha misy ny cohérence amin'ny zavatra atao ka izay tokoa ny tena nanonganana ny Jacob Zuma ka tsy te hiditra amin'ny cafouillage ny fitondrana sud-africain le gouvernement mihitsy de inoky tanteraka fa tsy ho extradé ary tsy hiverina amin'ny Madagasikara io volamena.
inoko tanteraka zany. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe mafy le kombalo, tena teneniko antsika zany. Manana olona tsika ary tena misy gasy malagasy tena hoe voatery alefa daridary any amin'izao fotoana izao. Tompona ndraikitra mahay lalàna zany. Misy ihany koa gropy miara-miasa amintsika any manohana tanteraka ka ny hevitritsika gany moa tsy ho lazaina hoe izao na izao. Ary rehefa mandeha amin'itony lalana itony ianao dia tsy maintsy misy foana mifanojo ny tia sy ny manina hoe mavampalera ty. Tiako fantatritsika ihany hoe zao menomenona ny malagasy hoe potika ny firenena, potika an'izao, potika an'izao. Ho anareo izay hitondra firenena na ny tenako na olon-kafa dia anatra ary tena fadio ny hoe noho ny politika no tsy angalana an'ilay olona. Tena manome exemple ray mihitsy ahy eto ary anjaranareo ny mieritreritra. Raha izaho zao tena tsy afeniko zany. Mahita Nkrumah io dia tena malahelo aho. Tena malahelo. Olona faran'izay fatritran'olona mitondra azy eo zao. Tsisy zavatra fantany zany atao hoe Nkrumah io. Tsisy zavatra fantany zany hoe industrie zany. Fournisseur anie ny asan'ny rina tomboka taloha e. Fournisseur mandeha mividy pneu eny Beirut na eny Davang dia milivre azy ao amin'ny Minagri e, ministèran'ny agriculture e. Mandeha mividy cahier sy ny karazany izy mivady eny Tsaralalàna dia milivre azy ao amin'ny ministry ny commerce e. Fantany tsara fa manomboka amidy ny varavarana, zay no mahatonga azy nandeha tany amin'ny politika e. Tena miteny anareo a. Raha nisy olona tsy mifankahazo tamiko tamin'ny andron'ny Ravalomanana dia zany atao hoe meja mirady zany. Zany meja mirady zany. Fa zao ny zavatra teneniko anareo. Raha izaho mihitsy ny filoham-pirenena, hitako ny zavatra nataony meja mirady tao, avelako izy mitantana an'iny. Miresaka amin'ny ahary azavaiko amin'ny tsara. C'est le résultat qui compte, mais pas la question d'humeur entre nous. Moi, je veux vous voir en tant que technicien, haut technicien, qui développe le secteur et en même temps ny orinasa Nkrumah. Zay ny itadiavako aminao, ary zay ny mission-nao. Raha mifahira amin'izay ianao dia misokatra an-tanimoro. Raha resaka détournement sy zavatra fa nataonao. C'est un des meilleurs et bons techniciens, hauts techniciens malgaches, meja mirady. Tsy ampiasainy zany fa noho ny safidy politika dia nanagadrana an'ilay olona raha ny saika natao. C'est bien triste et malheureux. Dia zao ilay orinasa potika. Potika! Ny zavatra tena hitako aty andafy aty, ny tena moa zany tsy fantatra izay ho avy ny tena amin'izany firenena zany dia mijery ny olona ianao. Ahoana ny fomba fitondran'ireto vazaha reto mampatonga azy tafita. Fantatry ny vazaha tsara hoe izao ny compétence an'ity olona ity, izao ny compétence an'ity olona ity.
Na ianao malagasy io raha dia fantany hoe ity olo ity tokony atao an'izao, ty olo ity tokony atao an'izao. Fianao malagasy, inona ny zavatra ataonao? Tena za tena miala tsiny amin'ny teny an'ity. Tena hifonako re tompoko, jereo manao salio mihitsy. Tena hifonako re tompoko. Normal raha mivendrana sisa no mitondra ao a Madagasikara fa manam-pahaizana niatakataka satria tsy te higadra ary tsy te ho any tamoro. Mafy any Meja Mirado reny, tena miteny an'izany e. Mafy lery ary manaiky tapitapika eo olona teknisiana fantatro tsara mokondohan'le rangahy. Lazainao fa nametraka bomba taty, mpametraka bomba. Marina mafy raha mba Meja Mirado kosa no anao an'izany e. Na inona tsy fitiavako any Meja Mirado, za Fleury Rakotomalala. Jamais andeha hiady raha hoe i Meja Mirado nametraka bomba tary. Lery e. Normal le teknisiana malagasy, le manam-pahaizana malagasy raha miana ao Madagasikara dia DJ sisa no mitondra ao, ny vendrana sisa no mitondra. Ny olona tsisy diplôma takandry Mamy Ravatomanga no multimilliardaire ary manan-karena. Tsy tanono. Hitan'ny vazaha. Ilainy zany Jean-Pierre Raffarin zany, premier ministre taloha. Tsy haiko moa ny ligne politique eny amin'izao na opposition na inona. Fa raha any Madagasikara zany hoe ligne politique tsy fantatro zany dia tsy ilainy. Na rehefa ny fitondrana frantsay nandeha nanao conférence tany Côte d'Ivoire ny premier ministre Raffarin. Tsy en mars retoko zany. Tsy inona zany fa izy no nalefa tany hizara ny expérience frantsay. Noraisin'ny fitondrana ivoiriana nalefa ny fitondrana républicaine. Izay malala an'izany compétence an'izany fa tsy niantso any Andry Rajoelina izy, na hoe Mamy Ravatomanga, na hoe Augustin Andriamananoro, na hoe Tsay Christian. Ireo firenena ireo Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina amin'ny engaviana hoe andao re hanao conférence aty à Côte d'Ivoire momba an'izany atao hoe institution na resaka politika. Tanao amin'izany. Afa-tia Frantsa na tsy haiko avy any Canada, le olona no bataina hoe mba hiangaviana ianao hiparticiper amin'ity conférence ity any Côte d'Ivoire. Amiko tena marina. Raha izaho mihitsy ny tamin'ny plasin'ny Andry Rajoelina, natsoky ngy Andry Rajaonarimampianina eo rangamba ampy io. Amin'ny fomba ofisialy eo rangamba ampy io. Tsy ho vitako rery ty zavatra ty. Ianao ne nandry, izany tsy manala fa nandry ianao, izany tsy malala fa tsy ampy ianao. Tsy ampy migenona hoy ny mpanao tourniquet zay, tsy ampy dozy ianao, tsy ampy solaitra hoy ny ekipandravalo zay. Miantso ianao officiellement hoe mila fanampiana amin'ny fitantanana an'ity firenena ity. Miantso reto olonreto, miantso amin'ny Marc Ravalomanana, miantso amin'ny Hery Rajaonarimampianina, miantso any Ratsiraka Didia fa tsy antsoina miafinafina any. Manatony ireo olona ireo amin'izay fotoana izay maty, tsy manatony izy maty. Zany rehefa tsy mahay politika ary lery e. Ny filazana marina amin'ny politika dia mamatotra ny olona andeha amin'ny mahitsy. Fa rehefa ianao koa ny totakely dia izay ny fandehany. Ny olona lasa mampiasa an'ilay teknisiana. Rehefa ny olona any Côte d'Ivoire amin'ny fiangaviana, Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tompoko. Fa tsy ianao no natsoiny Andry Rajoelina. Dia lasa indray ianao miteny ancien président daholo ny tao. Kinona ny nandehana ny Alassane Ouattara nanokatra ny tao raha ancien daholo ny tao.
Inona nandraisana an'le olona amin'ny voiture ouvreuse, nitsenaina tany amin'ny salon, tany amin'ny aéroport, napetraka tamin'ny hôtel luxe farany tsara miaraka amin'ny garde du corps. Misy zavatra mandeha ary misy zavatra tian'ny olona ampitaina amintsika. Fa rehefa nandra kotsika Menakavy dia tsy kopy amin'ny fandehan-genona fa alao ireveny drako ely azy eo fa ampiny androany angina aho fa dia andao hikaly sika Menakavy alefaso rijata ampireveny drako elinao mandram-peona toko. Zany général bombe zany mialatsiny sy fa tsy référence atsika zany zay tsy ilazana azy. C'est quelqu'un qui ment comme il respire. Mamay azy ny avitan'ny tranobeany référence atsika zany zay tsy ilazana azy. C'est quelqu'un qui ment comme il respire. Mamay azy ny avitan'ny tranobeany eny Mbomanga. Mba mila sary amin'izay mba avokako zay. Mandram-peona tompoko. Nahitako asambarana equanao mafy nandihanako amindafy misy anao zaty miafy mamelogno zaho anao haiko mampiasa anao tsy maintsy mihetsika satria fiainana efa sarotra tsy maintsy miketrika mahany sama anao tsy mety tafele valere valera someko valerako valere valera ampiasako valerako faniny zolaite azony jakuele fangana zolaite azony jakuele faniny zolaite azony jakuele fangana zolaite azony jakuele. La vie m'a suivi fa che mi zerinullo Jacueli ti mi quera fama monolulo Akonje che è notara ma chiasa easy Si vuoi te rimane alle colli come États-Unis Come non piazza non raggiazzava Te betta fukuna tatisira Jacueli ultimi bullanye Fai sinjo bosse Hoatsika le tsy malala amin'le fanampiana, non tsy fanampiana fa amin'le tolo-tanana amin'ny resaka process investigation aza misalasala miditra messenger fa alefako aminareo ny tokony atao sy ny zavatra rehetra amin'ny ino izy teo ny amin'izany hetsika tokony ataontsika zany fa dia manitana foana zany amin'ny marina fa maro ireo efa manao sy miezaka fa araky ny tenenintsika hoe izy ity mandeha lavitra tsika mila gonfler tsara ny moteur sy ny pneu atsika fa raha vaky pneu takan'le rangaha voan'ny kotomaly zay meme zay en toute amitié senior dia ho sahirantsika raha ohatra hoe goto fotsiny dia efa mety avoantsika ndavara. Aza malemilemy
mihitsy ny tenin'ny SN akamo de matomika hoe volamena malianina hony diagatana averinao banque centrale. Asa tena ataoko ihany reto ny tsy mie parce que j'ai pas envie de ohatrany hoe tsy manaja anareo aho raha me eto a satria le avy andranatra lalana tena ambany be tena atao ihany zay le teneniko hoe en ordre dispersé et désorganisé hoe any malianina le volamena de zahana averina amin'ny banque centrale malagasy. Sy sasany zataka hatramy somary taraiky ny rava varavarana jiaby mbihiby tsy hita i mamany zaza sagaga sahirana lany fana nandeha zeky badamona entana tantrano ndraiky napetrany fa izy nazo mbaza namotaniako lambatokinay jiaby ny laza fa tsisy nahy nikaieko amin'ny telefony fa apa tsisy nandray taratasy ny sorata loako narary satsy rafany velomano babany zaza fasalo sanafo fanao mampamany sa lasany bazar lasany bazar patolety lasany bazar lasany bazar patolety lasany bazar lasany vadiko lasany bazar vadiko lasany bazar vadiko lasany bazar lasany bazar patolety lasany bazar lasany bazar patolety lasany bazar lasany vadiko lasany bazar vadiko lasany bazar vadiko. Madagascar,